Ny mpijery sy mpanotrona faly sy nahatsiaro eniky ny fahasoavana, ireo atoko-pihira, ny mpanakanto nanomeny tsara indrindra avy any amin'izy ireo, nahatsiaro nahavita didy ihany koa ny mpikarakara. Ny avaka raha samy hetsika fitoliana ny filazantsara ankira, nika fiderana andehan'ny faharoa, no karakarain'ny sampana tanora kristianina foibe eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, izay totosa teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina omaly alahady tolakandro. Anisan'ny nanafana ny sehomaly iry Jaramanantoany, Nantsany Kristy, Nani Luc ary Gasy Tsara Midera sy ireo antoko-pihira maro be. Natao amin'ny fanompoam-pivavahana sy toriteny mialohan'ny fotoana na nandritry ny fampisehoana dia noezahana novelarina sy nazavaina mba hirakitra ampon'ny rehetra izay mandray ny lohahevitra ny Sotoma avy tao amin'ny Timoty 1:12 manao hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Tsara ho marihana fa mamaimpoana ny fampisehoana izay tena nahafinaritra tokoa, na tamin'ny votoatiny na tamin'ny endriny tetỳ ivelany. Maro ihany koa ireo mpanohana sy mpiara-miasa na totosa izao ika fiderana andehan'ny faharoa izao, tahaka ny Honnête Groupe International, Cool TV, Dreamin, IBC, Real TV ary ny production Miritsoka.